Abtra pisciculture paysanne manolotra anao tantara momba ny teknika mpamokarana zanatrondro-karpa tanimbary. Ity tantara ity dia novolavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable Madagascar, composante 1, natetika ansa ho an'ny famparetana ny fiompiana anaty rano eto Madagasikara, Sampanasa 1, izay vatsiany ministère fédéral de la coopération économique et du développement BMZ na ny ministère fédéral misahana ny fiaramiasa radio-karena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Raha miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Natao an'ireo tantsasy ireo mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana natsaraina azony ampiarina. Izarana fahalalana ho azy ireo saingy tsy ampy anefa ity ifehezany ny teknika ampiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao dia aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APDRA, ny CSA, ny sapandrarapatra ny jony sy ny fiompiana anaty rano na ny SRPA na ireo mpiompy trondro efa matianina. Ireo amelona ny tantara, rasolo, ravao, ravivy, radone, rarezatra ary ny teknisianina. Ny fampanatodizana. Amperiny very zareo zanatrondro ara-potoana ihany raha zao fandehan'izao aza manahy ianao fa zay no ikarakarana azy tsara ohatran'io ka ny tena marina re radone dia efa azo lasaina ho vonina ity renitrondro ity fa dia mila atao amin'izay fampanatodizana. Fa ahoana marina tokoa moa zany rasolo ro ahafantarana an'io hoe efa vonina. Tsotra kely zany raha vivo nahafantarana an'io tsy hoe matikambo fa rehefa tonga fotsiny ny fotoana natodizana dia lasa foana io ka za mivena matsy efa fiompiana neti-paharazana. Eno efa afaka atao tsara ny manaraka teknika raha vivy rehefa mibotsina be ny kibon'ilay renitrondro no velona ny leo lalandrany sady manompo mena no mivotra ny fivaviany dia vonina izy. Famantarana ivelany fotsiny ihany ireo fa ny tena tsara indrindra dia ny mandray antsoratra ny datina mpanatodizana teo aloha ka manodidina n'iny datiny ihany koa ny amin'ny taona ho avy. Fa mitsamboamboatra ihany koa izy rehefa vonina zavatra mba nidiniako izay hatramin'izay nampanatodizana izaiko. Fandanimpotoana zany rasolo tsy fandanimpotoana zany raha resatra fa mila fanaraha-maso toy izany mihitsy ny tromboka mpanatodizana. Ao ary lolan'izay tsika ilay renitrondro ijerena hoe mifanaraka tsara milanja ny lany sa tsy zay ray kilao sasany ty rasolo Tsy lahatrondro ray zany ve dia efa ampy an'io misy teknika rano io raha vivy aza vao amin'ny kely nge rasolo fepetra tokony arahana araka ny fifanana izay nataontsika sady mba mamerindesona kely ihany ianaoko. Tsara raha mitovy amin'ny lanjan'ny trondro vavy ny fitambaran-danjan'ireo trondro lahy miaraka aminy. Hitanao tsy atao mihoatra amin'ny telo ny lahy mba tsy anakotaba sy andoto rano fotsiny. Lanjan'ny vavy lanjan'ny lahy tsy mazava amiko rasolo ray kilao sasany lanjan'ny reniny. Ny dikan'izany dia mila manana trondro lahy roa milanja ray latsaka fefanisany na atsasa-kilao anankitelo. Tena marina izany rasolo ndao ary safidiana ny lahatrondro efa mipetaka ny sivana tsy hidira ny fahavalo sy ny fatsinaikoroan'ny rano abetsaka ny rivotra na ny oksizena ary efa io mifanitsy amin'ny fatsony io ny vato hitotonan'ny rano tsy hahamotaka ny dobo. Saika adiny ny sivana eo amin'ny rano mivoaka tsy hahaverin'ny renitrondro sy ny lahatrondro. Aleo le rano ao anatin'ny dobo fitehirizana rano no alaina satria mafana kokoa noho ny rano ao amin'ny fitehirizana renitrondro. Ataoko 20 cm ambonin'ny kakabany avy ny rano ry teknisianina fa zay no mifanaraka amin'ny alebean'ny renitrondroko. Zay tokoa rasolo
ary aleo aloha rasolo mba anakobana tongotra kely ety vetivety afa-tsy aza lotona raha ataoneny rano fa mamotaka atao anaty tobo fampanatodisana. Mila madio tsara ny rano miditra atao anaty tobo ialana amin'ny tsy fanatodizan'ireny trondro noho ny fotaka sy ny loto. Mety mahatonga ny atodi-trondro lamokany ihany koa matsy ny fahalotony rano raha ataone ay azafady ary moa fa atao fahazarana fotsiny ny ako. Ay manimba ny atody tokoa ny rano maloto fa miala tsiny tsy efa atonony ve ny avon'izao rano zao sa mbola anarina? Tsy ovaovana ny avon'ny rano fa atao mitovy na betsaky ny rano miditra sy rano mivoaka mba hitazomana ny hafanany. Kaiko ve misy an'izany io avon'ny rano 20 cm eo ambonin'ny kakabon io zany le hoe taratry ny hazavana sy azon'ny hafanana ny atody. Tena efa manana traika efa tsara rasolo ka. Ao ampiterahana miaraka ao zany ny tilapiako rasolo de mba azaraintsika senao ny zanany mbola malalaka matsy ny le toeranako. Tsy mety zany raha vivy fa lasa voakorotana ny karpa raha misy trondro hafa ka tsy anatody mihitsy izy Zahay ihany koa no antony ametrahana karakara ialana amin'ny fidiran'ny trondro hafa sy ny fahavalo Tena marina aloha ny tenenao fa mba vazivazy ny iniko. Ampidiro amin'izay ary ilay trondro sy ny reny trondro ampanatodizana Ary tena mila fotoana sy fikirizana mafy zany ty fampanatodizany ty raha te ahazo vokatra tsara fa tsy atao fahatany fotsiny. Fangazay fotsiny rehefa voarotsaka ny lasin'ny reny trondro dia mila raha maso ny toerana. Tsy mahazo mandalondalo eo fa tazanina ty alavidavitra ty fotsiny sady tsy mitabataba ihany koa Ka efa voarotsaka ary zay ny trondro fa andao amin'izay ala teto moa Andao ary moa dia ny andalana manondresaka Hita fa tena manaraka teknika tokoa ianao zany rasolo ka zany ne mahatonga anay tsy mivadika amin'ny fividianana zanatrondro eto amin'ny rasolo tena tsapanay fa tsara ny kalitaon'ny zanatrondro ny amin'ny fanarahan'ny ara-teknikako. Ary mandry soa daholo ary aloha inambomangy Ieny ary Ny aptrapisciculture paysanne nanolotra anao teo tantara momba ny teknika ampamokarana zanatrondro karpa tambary. Tantara no volavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable à Madagascar, composante 1, natetika asa ho an'ny fampaharetana ny fiompina anaty rano eto Madagasikara, Sampanasa 1, izay vatsiny ministère fédéral de la coopération économique et du développement, BMZ, na ny ministère fédéral misahana ny fiara-miasa ara-toekarena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Iaraha-miasa amin'ny ministère ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Tantara natao ho an'ireo tantsasy ireo mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana no hatsaraina azo ny ampiarana. Izarana fahalalana ho azy ireo saingy tsy ampy anefa ity ifehezany teknika fiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao, aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APDRA, ny CSA, ny sapandrarapatra ny jonso ny fiompiana anaty rano na ny SRPA na ireo mpiompy-trondro efa matianina. Ireo namelona ny tantara, rasolo, ravao, ravivy, radone, raresatra ary ny teknisianina. Arahantsika eto amin'ny fotoana manaraka ny atody mandrapatonga azy ho zanatrondro.